Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ifaliana ny havana no iarabanantsika hatratrity talata fa 4 ny volana febroary. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny nomery toko 520, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, nomery toko 520, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hitan'ny Palama fa sitraky Jehovah ny hitahin'i Israely dia tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy intsony izy fa nitodika nanatrika ny hevitra fotsiny. Dia natopin'ny Palama ny masony ka nahitan'i Israely mitoby araka ny firenena izy. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Palama dia nanao ateny izy ka nilaza hoe: hoy Balama, zanaky Beora, dia ny lehilahy izay voakipy ny masony, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsy toa. Torana kanefa voahiratra ny masony. Indreny atsara ny lahinao ry Jakobo sy ny lasinao ry Israely io. Tahaka ny lohasaha malalaka, tahaka ny sahy eo amoron'ny io, tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehovah, tahaka ny hazo sedera eo amoron'ny rano. Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy, ary ny talàna no any amoron'ny renirano maro. Hisy handratra noho ny agaga ny mpanjakany, ary androso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny omby manga. Handaniny jentilisa fahavalony izy ka ho tapatapahiny ny taolany ary aripany amin'ny zana-tspikany. Mamitsaka izy mandry toy ny liona ary toy ny lioam-bavy ka iza no hanaitra azy? Ho asoavina ny izay manisy soanao ary ho voahozona ny izay manosona anao. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako tantaran'ny Balama sy Balaka no asehony ity mofinaina ho antsika ity. Balama izay nitso-drano any zanak'Israely niakatra avy tany Egipta. Zavatra nitranga dia hitantsika amin'ny toko vitsivitsy eo aloha manomboka any amin'ny toko 12 dia nisy niakatra moa zany zanak'Israely andeha hamonjy ny toerana efa nampanantenan'Andriamanitra ho azy. Dia nahita ny zanak'Israely nandresy ny fahavalo maro ny Moabita izay nisy an'ny Balama sy Balaka. Dia nampiantso an'ny Balama i Balaka. Balaka zany lay mpanjaka. Dia niantso an'ny Balama izay karazan-drazan'ny mpimasy, karazan-drazana omby asy. Dia nantsoin'ny Balaka i Balama hoe: avianao aty dia fa mila manozona ireto fireneny Israely reto ianao satria mafy izy, matanjaka izy, andripaka antsika izy, fahavalontsika izy ka dia avianao mba hozony ireto firenena ireto. Dia kanjo moa nivadika votso-drano lay ozona saika noeritreretin'ny Balaka ataon'ny Balama. Inona no hevim-panahy asehony ity mofinaina ity manomboka amin'ny toko 12 ka hatramin'ny 4 izay contexte moa ny zavatra nitranga. Manazava ity mofinaina andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ity. Voalohany dia asehon'ilay tantara fa ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpaminany zany eto dia tsy milaza zavatra afa-tsy izay tian'Andriamanitra lazaina. Marina loatra fa i Balama eto dia tsy mpaminan'Andriamanitra fa olon-tsotra. Saingy nantsoin'ilay Balaka mba hanozina izy dia asehon'ny bokin'ny Nomery fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny vavan'ny olona. Manam-pahefana amin'ny vavan'ny olona, afaka manakombona ny vavan'ny olona, afaka manokatra ny vavan'ny olona, ary izay tian'Andriamanitra lazaina ihany ny tian'Andriamanitra lazain'ny mpaminany. Marina ho isika fa amin'ny testamenta vaovao na ny marimarina kokoa amin'ny fiangonana iainantsika ankehitriny, amin'ny fiangonana protestanta, raha tena mitoetra ao anatin'izay ataontsika hoe fiainam-panahy na ny rafitra na ny fotom-pampianarana protestanta izay tsika dia ny fiangonana ny mpaminany.
ny fiangonana zany ny mpaminany tsy misy tsony hoe ministera manokana hoe olona anankiray ho mpaminany. Tsy nametraka an'izay tsony ny protestant, tahaka ny tsy nametrahan'ny protestant koa hoe misy apôstôly manokana. Titre zany na andraikitra efa noheverin'ny protestanta fa nijanona tamin'ny andron'ny testamenta vaovao sy tany amin'ny testamenta taloha. Noho zany dia raisy ny protestanta ho fivilian-dalana tsotra fotsiny zao raha misy ministera, raha misy olona natahaka zany mitonona ho apôstôly na mitonona ho mpaminany, tsy eken'ny fotom-pampianarana protestanta arak'izany, satria Calvin dia namaritra mazava tsara ny fotom-pampianarany fa mijanona eo amin'ireo ministera lehibe zay de ministera anatin'ny fiangonana, fa ny fiangonana manontolo no mpaminany, ny toritenin'ny fiangonana no faminaniana, fa tsy hoe misy olona anankiray manokana ny mena fahefana manokana aminany, fa ny toritenin'ny fiangonana ao amin'ny soratra masina, miainga amin'ny soratra masina no faminaniana. Ary ny fiangonana manontolo mihitsy no mpisorona satria efa fanjakam-pisorona. Fanatevenana ihany zay satria eto dia miresaka faminaniana na atao hoe afatra ampitondrain'Andriamanitra manokana any Balama zay tsy mpaminany tahaka ny Jeremia akory izy na tahaka ny Isaia, fa olon-tsotra zay nantsoiny Balaka mba hanozona ny fireneny Israely. Io tsika manao hoe Andriamanitra tena manam-pahefana amin'ny vavan'ny olona. Hain'Andriamanitra manakombona ny vavan'ny olona. Na vavan'iza rehefa tian'Andriamanitra ho akombona de voakombona. Ary na vavan'iza rehefa tian'Andriamanitra ho sokafana de misokatra. Hitantsika fa na ny ampondra aza de hain'Andriamanitra nanokatra ny vavany. Asio amin'ny boky Nomery zany fa io Andriamanitra topotsika io de manam-pahefana feno amin'ny zavaboary. Ary manam-pahefana feno koa ampitondra ny teniny amin'izay tiany ampitondraina teny. Ary eo mamarina ny fampianaran'ilay teolojianina malaza anankiray antsoina hoe Karl Barth, hoe io Andriamanitra io tsy azonao ferana. Andriamanitra ny mametraka eo am-bavan'ny olona ny teny izay tiany alazaina, ary tsy voatery iankina mihitsy io am'lay mpitondra lay hafatra. Tsy voatery iankina am'izay mety ho fahamasinana ilay mpitondra teny. Marina loatra fa zava-dehibe ny fahamasinana ny mpitondra teny. Fa izao manam-pahefana koa Andriamanitra ampitondra teny na iza na iza. Eto moa dia ny ampondra nanaitra ny Balama. Ampondra. Ary io efa nitenenin'i Jesoa mihitsy hatrany amin'ny andron'ny fariseo sy ny mpaminana dalàna manao hoe ny vato dia ataon'Andriamanitra afaka miantsoantso raha manginindreo. Zany Andriamanitra tena manam-pahefana. Andriamanitra tsika rehefa maheno ny teny faminanian'ny fiangonana na ny teny afatr'Andriamanitra de ferantsika manao hoe za tsy hainy olona ratsy ohatran'izao izy. Za tsy mila mihaino ny afatra vamin-drahanina na ny teny alohan'ny vavan-drahanina. Ny tena piny de tsy zay. Ny tena piny de mahafantatra hoe zao ny tian'Andriamanitra lazay. Na dia mety ho tsy eritreretino, na de olona tsy eritreretino tokony hitondra lay hafatra aza. Andriamanitra tsy le olona no hitantsika, le olona mitondra lay hafatra no hitantsika, fa Andriamanitra lehibe lavitra no lay hafatra, lehibe lavitra no lay olona. No zany dia hain'Andriamanitra ny mampitondra hafatra na iza na iza. Saingy zao fantatrao kosa lay hafatra hoe avy amin'Andriamanitra raha ao anatinao lay fanahan'Andriamanitra. De fantatrao hoe afatra ho anao iny. Satria Andriamanitra mampiteny ilay ampitondray ny teny, ary Andriamanitra no mampandray ilay teny ho an'izay mila ampandraisina ilay teny. Noho zany dia ny fiangonana dia manitsy tena manoloana ny za tsy raha ohatra ka mijery tavan'olona no hoe za tsy haino andrahanina na tsy ny olona ohatr'izao ihany no tiako henoina satria zao ny toetrany, na ny olona tiako ohatr'izao ihany no tiako henoina satria zao ny momba azy. Raha izay dia tsy mitoetra mihitsy amin'ny fampianaran'ny fiangonana ny olona tahaka izany, fa manaiky ny hoe Andriamanitra de manana fahefana feno ampitondra teniny amin'iza na amin'iza rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia eto dia mazava Balama nampitondrain'Andriamanitra teny ho an'ny tsodrano ho an'ny zanak'Israely. Fa ny faharoa de izao, hotsika manao hoe voalohany hoe Andriamanitra tena manam-pahefana, Andriamanitra manam-pahefana ary zay tian'Andriamanitra lazaina ihany no lazain'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay tian'Andriamanitra lazaina ihany. Faharoa dia ny mpanompon'Andriamanitra koa dia raha tena mpanompon'Andriamanitra izy de izao
tsy matahotra na tsy tambatambazan'olona ilaza zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Balama eto dia natsoiny Balaka hoe avy anao aty dia zao no teneninao, zao ny zavatra lazainao de fa Balama de tsy nanaiky an'izay na dia nitambatambazan'ny Balaka azy izy. Ny mpanompon'Andriamanitra ny mpaminany zany raha ataontsika hoe am'izao andro ny testamenta vaovao zao hoe tsy individu le mpaminany ho tsika fa ny fiangonana ny fiangonan'Andriamanitra izay miteny zany na ny mpitoro teny eo anatin'izany fiangonan'Andriamanitra izany de izao tsy olona tambatambazana akory, tsy ny mahafaly ny olona akory lazainy ny mpanompon'Andriamanitra fa izay tian'Andriamanitra lazay. Zay tian'Andriamanitra lazay ny tena mpanompon'Andriamanitra de zao tahaka ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy mitady sitraka, tsy mitady sitraka manolana fa raha mitady sitraka manolana de zao tsy mpanompon'ny Kristy. Ary eto Balama dia tsy nanaiky na de tambatambazan'ny Balaka azy izy. Tambatambazan'ny Balaka izy fa izy manao hoe tsy afaka milaza afa-tsy lazain'ny Jehovah'Andriamanitra lazaina ihany. Ny havako zava-dehibe ara ny anajan'ny fiangonana. Ny anajan'ny fiangonana ny afatr'Andriamanitra fa ny olona manaja ny afatr'Andriamanitra manaja koa ny olona izay ny afatr'Andriamanitra de manaja an'Andriamanitra. Ny fahatelo zay asehony ity hevim-panahy asehony tety an-dranomasina ity de zao koa ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy manozona izay voantson'Andriamanitra. Tsy tokony hivoaka amin'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra ny ozona. Tsy mivoaka fa amin'ny vavan'Andriamanitra mihitsy ny ozona. Raha tena mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray, ny fiangonana na ny mpino dia tsy tokony hivoaka ozona, tsy tokony hanozona izy. Fa ny ozona de tsy akasitran'Andriamanitra, indrindra ny fanozonana ny mpanompon'Andriamanitra, fanozonana ny olom-bofidin'Andriamanitra de izao tsy avy amin'Andriamanitra zany. Eto Balaka dia naporisika ny Balama hoe ozono ny zanak'Israely, ozono reo. Dia tsy nahavoaka teny mihitsy Balama hanozona fa fitahiana ny teneniny. Hoy manao hoe ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra dia vava tokony mitondra teny fitahiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny vavan'ny mpino de zao tokony hitondra teny vava nataon'Andriamanitra hitondra tso-drano, hitondra firarian-tso ho an'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy hitondra ozona akory ho an'ny mpino. Paoly efa nanazava an'io manao hoe nareo de misaora fa aza manozona. Dia mazava ho azy rehavako malala. Am'izao taona mbola nanombinana vao nanombinana ray volana zao de zao tian'Andriamanitra itsika ny vavantsika mba hitondra tso-drano ho an'ny hafa. Ny vavantsika sy ataon'Andriamanitra hitso-drano hanozona ny hafa, hanozona ny mpino mpanompon'Andriamanitra tsy zany fa ny vavantsika tena ataon'Andriamanitra hitso-drano. Ary mazava tsara fa ozy manao hoe ho voaozona ane zay manozona anao. Zava-doza raha ohatra ka hoe misy mpino sanatria zany manozona mpino hafa de manjary lasa miteraka ozona ho azy zany. Fa izao tso-drano atao. Zava-dehibe ny tso-drano. Ka mety tezitra ihany nge, ka mety indraindray mety ho resy vetaka, mety ho resy ny tampotampony Balaka angamba ny olona anankiray, resy ny tampotambony zao tontolo zao, resy ny fahasorenana, resy ny lafin-javatra, ny fialonana tahaka ny fialonan'ny Balaka ny zanak'Israely, tahaka ny fitsiritan'ny Balaka ny zanak'Israely, tahaka ny herisetran'ny Balaka tamin'ny zanak'Israely, de mety ho tratra zany toe-panahy zany koa ny mpino ka hanozona ihany. Fa izao ny mpino raha tena mpino marina izy tahaka atsika zany de izao tsy iloka mihitsy ny vavantsika ny ozona ho an'izay voafidin'Andriamanitra ho an'ny mpino na teo fidin'Andriamanitra de manomboka any amin'ny olona vita batisa. Fa tsy hoe ny mpiandrina, ny pretra na ny pastera na ny tsy zany ihany voafidin'Andriamanitra fa ny olona vita batisa mihitsy zay de voafidin'Andriamanitra. Noho zany de zao ny mpino tsy tokony hanozona mihitsy na iza fa tokony ho tso-drano no mivoaka amin'ny vavan'ny mpino. Jakoba koa efa nanazava an'io amin'ny epistily zay nosorata manao hoe tandreminareo tsara fa ny vava dia ny lela ozy de zao mandrakariva
tokony ho tandremana ny olona mihoatrana izay tokony ho tandremana. Tsy misy loharano izy hamoaka ranomamy sy sady rano mangidy fa tokony na ranomamy na rano mangidy tahaka izany koa ny vavanao. Tsy tokony hamoaka teny maloto, teny fanozonana fa tokony ho teny fitahiana. Raha ohatra ka manazava ity arsika ilay tapany ilay andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy teo miainga amin'izany foto-kevitra izany, dia raha mijery ireo tsodrano izay notonon'ny Balama, ozona nasain'ny Balaka notononiny saingy tsodrano notononiny. Ary Balaka ary moa de niala nena mihitsy hoe aleo mihitsy ianao mifindra toerana e, aleo anao alana eto de arỳ mihitsy ianao mifindra toerana, sao de tsy azonao ny ainao am'ty toerana ty ka de aleo ianao afindra ery mba afaka hanozona. Fa izao tsy niankina hatramin'ny toerana mihitsy. Naiza naiza de zao, naiza naiza toerana misy ianao na afindra aiza ianao na afindra aiza de zao ny sitrapon'Andriamanitra ihany lazain'ny fiangonana. Tsy miankina amin'ny toerana misy ny fiangonana, tsy miankina amin'ny toerana misy ny mpino no hoe za rehefa renaniny ery dia tsy mahay milaza ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa ery any aho vao mahay milaza ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny toerana ny tenin'Andriamanitra fa naiza naiza misy ny misy ny mpino, misy ny fiangonana de milaza foana izy zay tian'Andriamanitra lazaina. Ary zao zany tian'Andriamanitra lazaina zany de zao vaovao mahafaly. Mamaky eo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy io isika amin'ilay hafatra na lay tsodranon'ny Balama de zao vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly ny mivoaka ny vavan'ny Balama. Vaovao mahafaly. Tsy tsodrano ihany fa vaovao mahafaly hitantsika ny teneny manao hoe hanandratra anao noho ny mpanjakana izy, handroso voninahitra ny fanjakana. Vaovao mahafaly. Ry havako, ny vavantsika kristiana, ny vavantsika fiangonana tokony ho mpitondra vaovao mahafaly. Mitondra zavatra, mitondra fifaliana, mitondra fanafahana ho an'ny hafa. Mampalahelo raha ohatra ka kristiana nefa dia tsy mba mahita zavatra tsara lazaina mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny fiainany tenany manokana, amin'ny fiainan'ny hafa. Fa raindray dia ratsy mandrakariva ny mivoaka ny vava. Raindray dia tsy misy hafa amin'ireny ataontsika hoe gazety milaza fait divers isan-karazany reny foana hoe de finoan'olona tary de marina fa milaza an'izany ihany sika satria to anatin'ny fiarahamonina fa tokony ho hita koa ao anatin'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra ny filazana fanantenana sy fifaliana. Filazana hoe na inona de zao zavatra sarotra lalovana, zavatra sedraina de zao misy ny vaovao mahafaly. De zao Andriamanitra velona Jesoa, velona Jesoa nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty de tokony mahita tokony manaiky ampitondran'Andriamanitra vaovao mahafaly. Zay hoentina ho an'ny hafa. Betsaka ange ny vaovao tsara azo resahany, betsaka ny vaovao mahafinaritra azo resahana, betsaka ny zavatra tsara azo resahana saingy zao indraindray dia lasa lay vaovao ratsy reny lasa be dehibe zay re atsy aroa. Ny mpino avako malala de zao nataon'Andriamanitra hilaza vaovao mahafaly ny vavany. Fa ny faharoa amin'io afatra io zay mofainantsika io tsy hoe nataon'Andriamanitra mpilaza vaovao mahafaly any ianao fa izao koa de zao lay afatra de zao mitondra fifandraisana mahafinaritra amin'ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ny jereo tsara raha mamaky lay andininy isika hoy izy indreny atsara ny lainao ry Jakoba, indreny atsara ny lasinao ry Israely, tahaka ny lohasaha malalaka, tahaka ny saha eo amoron'ny ony, tahaka ny hazo manitra, tahaka ny hazo sedera, hisy rano mandeha avy amin'ny sisiny. Sy ny sisa rehetra mazava be. Zany hoe lay faminaniana, lay tsodrano, lay vaovao mahafaly hoentin'ny Balama de zao mampiorina ny olona mihitsy amin'ny taniny, amin'ny fitiavan-tanindrazana. Marina loatra fa tao amin'Andriamanitra hijery ny fiainana mandrakizay isika. Fa indraindray adinitsika ny lanjany antsoina hoe tanindrazana. Fa ao amin'ny testamenta taloha de zava-dehibe ny tanindrazana. Loatra ka ataovy hoe makany Chine ianao ohatra dia zava-dehibe amin'ny sinoa ny antsoina hoe tanindrazana.
raha makany atovy hoe makany amin'ny tany arabo ianao na makany atovy Israelina fotsiny de zava-dehibe amin-jiosy ny tanindrazana. Indrindray isika malagasy mijery fivavahana indray everitsika fa mibanjina ny lanitra fotsiny. Ino tokoa mibanjina ny fiainana mandrakizay tsika tsy editsika hevitra zany. Zay ny mahabilo ny mpino ny votoatiny de izay ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Fa izao mialoha zay de mbola atao amin'ny tompo anao hibanjina ny tany honenanao io satria ao ny testamenta taloha banjina an'io. Raha miteny ankentsika hoe Madagasikara tsy teoria ange Madagasikara ange io tany itsahantsika io rehefa miteny hoe tanindrazana isika dia io tany itsahantsika io tany itombena atsika io no antsoina hoe tanindrazana. Tsy hoe zavatra ato anatin'ny saina fotsiny. Madagasikara mantsy ny tsara manamarika ny hoe mponina eto Madagasikara ny iombonan'ireo mpandinika ny fiarahamonina rehetra ny mpandinika ny tantara de miara-manaiky fa mpiavy ny ankabeazan'ireo mponina teto Madagasikara. Nisy tonga tamin'ny taonjato fahaefatra, tonga tamin'ny taonjato fahavalo, fatelo ambin'ny folo, fadimy ambin'ny folo, ary mbola misy ary tonga hatraty amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, mbola nisy ny tonga tamin'ny faharoapolo. Misy zany ireo olona ny monina teto Madagasikara tonga tsikelikely. Izay ataontsika hoe nanana ny tanindrazana tany ananina tany. Mety ho avany ataovy hoe avany atsinanana izy. Mety koa izy avetsy Afrika, avetsy Mozambika, nisy zany, nisy ireo makosiny tahaka zany. Misy zany avany Afrika, misy ny avany Arabia, misy ny avany Indonezia, Malaisie sy ny tahaka zany, avany Polynésie. Zany hoe any rehefa tonga teto ireo olona reo de tsapana hoe olona zay toy ny manana tanindrazana mandrakariva, toy ny manana tanindrazana hitatsika amin'ny kolontsaina zany, hitatsika amin'ireo hira zany, fa toy ny olona manana tanindrazana mandrakariva izy ireo, toy ny tsy mahatsiaro zany hoe ity tany ity le efa eto le tanindrazana. Mampatsiaro ny zanak'Israely tany amoron-dranon'ny Babilôna hitatsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Nitomany ny zanak'Israely teo amoron'ireny tany Babilôna, nitomany satria manana tanindrazana. De misy fotoana ao anatin'ny toe-tsaim-piarahamonina malagasy sy manana tanindrazana toy ny manana hoe aiza ary le tanindrazana ka adinony fa efa io ipetrahany io le tanindrazana. Efa eto tanindrazana izy zao fa tsy hoe any amin'ny toerakafa mbola manana tanindrazana any raha ka tsy mahatandrana le tena tanindrazana. Any ka dorana ilay tanety, potehina ny ala, ravana ny sotoavina, potehina ny fifandraisana satria tsy tena mahatsiaro hoe tena ty le tanindrazana. Ary zay no mahatonga ny hoe rehefa miteny hoe Madagasikara isika de ity raha makany amin'ny firenen-kafa ianao ka misy manary fonina ataovy hoe fonina bonbon na dia mahatsiaro hoe io anarianao fako io ange le tanindrazana. Le fitiava-tanindrazana tsy voatery hoe maty ho an'ny tanindrazana fa raha tena tanindrazanao marina de tsy lotonao io fako tsy lotonao io, zany hoe tena le itsahanao io mihitsy efa io ange le tanindrazana io misy anao io. Aza mandeha lavitra ny eritreritra fa io volenao io andehanana io le tanindrazana io zany io ny tokony ho antsaina. Izay ataontsika hoe aseho ny tso-drano ny Balama ity dia tena mampitodika ny zanak'Israely amin'ny hoe io le tanindrazana, io izy io. Tsara ny lainao, tsara ny sary, ny hazo sedera, ny rano mandeha. Zany hoe ny fivavahana de mitona antsika hahita ny fahatsaran'ny tany zay misy atsika. Ny fivavahana na lay faminaniany Balama de mitona antsika hahita ny fahatsaran'ny tany zay nomen'Andriamanitra antsika. Ary zay ny fivavahana. Raha ohatra ka eto Balama mitso-drano de mitona mampatsiaro antsika hoe tsara ange ny asan'Andriamanitra. Ny fivavahana zany, ny fivavahana kristianina. Ary ny afatry ny tenin'Andriamanitra de izao tokony hitona antsika malagasy ahita ny fahatsaran'ny tanyntsika. Ahita hoe tsara ange ty tany nomen'Andriamanitra antsika ity. Jereny lohasaha, jereny rano mikirina, jereny zavaboary, jereny ny fivavahana, ny finoana zany tsy voatery hifanohitra mihitsy amin'ny fiainana isan'andro. Tsy hoe rehefa mivavaka dia tsy mahita ny fahatsaran'ny tany fa ny fahatsaran'ny lanitra ihany mazava ho azy. Averinay mandeha tena mahita ny fahatsaran'ny lanitra itsika. Fa ny dikany hoe mahita ny fahatsaran'ny lanitra dia tsy hoe ny faharatsian'ny tany no hita fa misy zavatra tsara be dia be ataon'Andriamanitra
tokony ho tandremantsika ny rano ny renirano ny zavaboary ny tendrombohitra raha tena ao amin'ny tompo isika de tokony hahita tao amin'ny tompo tahaka ny balama hahita ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny tanindrazana misy atsika eo amin'ny nosy mita atsika fa izao tsy hitatsika izany tsy hitatsika izany satria manjary lasa ny ratsy no hitatsika eo amin'ny tanindrazana misy atsika satria tsy asiantsika heviny lay tsara tsy hitatsika lay fahatsaran'lay tanindrazantsika de pitehatsika indraindray le izy afaka malala eto zany de izao ny afatry ny soatra masina ny faminaniana de tsy hoe vaovao mahafaly milaza ny fitantanan'Andriamanitra ny famindrampon'Andriamanitra ny famenan-kelok'Andriamanitra fa ny vaovao mahafaly koa de izao tsara ny tany zay nomen'Andriamanitra anao tsara ny firenena zay nomen'Andriamanitra anao tsara ny nosy zay nomen'Andriamanitra anao fa ny fahatelo sady farany zay hitatsika amin'ity faminaniana ty de izao amin'ny afatry balama zany de izao ny afatry ny fandresena misy manao hoe andaniny jentilisa fahavalony izy tapatapahany taolany ary aripany zanatsipikany zany hoe lay tsy hoe vaovao mahafaly milaza ny famindrampon'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra ny fifidianan'Andriamanitra tsy hoe vaovao mahafaly mitona ny olona hitodika koa amin'ny fahatsaran'ny asan'Andriamanitra fahatsaran'ny tanindrazana fahatsaran'ny toerana izay misy atsika nomen'Andriamanitra atsika akoatran'ny lanitra zay efa nampanantena iny fa izao mampanantena fandresen'Andriamanitra mampanantena fandresen'Andriamanitra rehefa hitanao reo roa voalohan'ireo de vokatra terak'izay fotsiny fandresena rehefa tsapanao lay vaovao mahafaly tsapanao ny fahalebiazan'Andriamanitra ary matoky an'izany fahalebiazan'Andriamanitra zany ianao tsapanao lay Andriamanitra mpitondra fifaliana tsapanao ny hatsaran'ny asan'Andriamanitra de zao tonga ho azy ao anatinao ny fandresena de ateraky ny fiainana sy fifaliana miaraka amin'Andriamanitra ny fandresena de konsekansa fotsiny vokatra omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra miorina amin'ny finoana miorina amin'ny fitiavana ny asan'Andriamanitra miorina amin'ny fitiavana ny fanomponan'Andriamanitra de afako ampandresy anao any Andriamanitra ampandresy anao izy ary ampijoro anao amin'ny lalana sarotra ka izay manozona anao dia tsy ahavitana inona na inona satria olona voafidy ianao olona tian'Andriamanitra ianao de matoki ary fa eo akaikinao mandrakariva Andriamanitra mpanjino Andriamanitra ary matoki fa tsisy afaka hanisy ratsy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anao noho zany de aza mamaly ratsy aza manisy ratsy ny afako satria ianao de efa ho asoavin'Andriamanitra ho ampandresen'Andriamanitra ivavakasika tompo misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay mitaiza ny finoanay misaotra ny amin'ny zanako malala anao nandresy ny fahafatesana nanapaka ny ozona rehetra nampandresy anay nokapohana noho ny ditranay ary tena ho amarinina izahay tsara izahay masina izahay noho ny asan'i Jesosy zanakao de mivavaka andrizay tompo ataovy hitanay ny fahatsaran'ny asanao vaovao mahafaly nambaranao tamin'An'i Jesosy zanakao de voavelany elokay sambatra izahay manana anao de ataovy hitanay ny fahatsaran'ny tanindrazanay ataovy hitanay ny fahatsaran'ny asanao eo amin'ny fiainanay ataovy hitanay amin'ny tontolo andro ty fa manao ny tsara mandrakariva aminay mivavaka izay tompo ampahirizo mba ataovy hitanay koa ny tanam-pitiavanao mampandresy anay amin'izay rehetra tanterahanay mamelahany elokay mamindrafo aminay ny fitavozavozanay tompo fampioreny ny finoanay ary tao am'izay hifikitra mandrakariva aminao ataovy manjaka atao amponay ny fitiavana amana manjaka atao amponay ny fitiavana anao manjaka atao amponay ny fitiavana ny asan'ny tananao amin'ny anaranao Jesosy amen